faly mitovy amiko koa manatrika eto Andriamanitra. Tsy vitany hoe manatrika eto ihany fa ao anatintsika tsirairay avy. Misaotra amin'ny fanahy masina koa tsika satria izy mihitsy ny tena koatra antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny fanahy masina nefa dia aiza ao anatintsika tsirairay avy. Tena matsiaro sambatra, tena matsiaro sambatra tsika rehetrarehetra. Indraindray aza dia malahelo tsika mieritreritra an'ilay olona indraindray hitanao hoe tena tsisy contact, tsisy communication, tena hitanao hoe tena vraiment tena une séparation avec Dieu. Mampalahelo nefa matoa tsika amin'izao toerana zao dia grâce dia tokony mba hivavaka koa zany tsika ho an'ireny olona tena hitanao hoe tsisy tena vidy tsisy an' Jesosy, tsisy amin'ny fanahy masina. Hiaraka tsika hivavaka aloha alohany misy psaoma hovakintsika satria psaoma manameny fanahy masina anahy izy ity tamin'ny maraina. Tena henoko mihitsy le feony hoe partageko zany, partageko anatin'ny assemblée ity hoe ilaina ty psaoma ty zany ho an'ny peuple rehetrarehetra anatin'ny assemblée. Hiara hivavaka aloha isika. Miala tsiny aloha za fa tena mélange be ny anahy, tena miala tsiny fa tsy tena miala tsiny. Hiara hivavaka isika. Jesosy malala, misaotra anao indray zay tonga amin'ity toerana ity. Toerana Jesosy toerana miavaka satria eto ny toerana ionanay rehetrarehetra anomezanay voninahitra ny anaranao masina. Jesosy faly dia faly tokoa fonay tsirairay avy. Ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra, ianao ilay Andriamanitra masina 3 fois saint. Jesosy manome voninahitra anao zay. Tsy misy Andriamanitra ka fa Jesosy raha tsy ianao rery ihany. Ianao za Jesosy dia nilaza zany ao anatin'ny Baiboly. Il n'y a point d'autre Dieu formé avant toi. Il n'y a point d'autre Dieu après toi. Il n'y a point d'autre sauveur sauf toi seul. Jesosy zany teny navoaka ny vavanao anatin'ny Baiboly zany, c'est la vérité. Ary tsy miverina aminao zany teny zany Jesosy raha tsy manatanteraka ny volonténao eo aminay tsirairay avy. Jesosy io mangataka ny afon'ny fanahinao masina vaovao indray zay Jesosy hirehitra atao anatinay tsirairay avy. Mila ny fanahinao masina zay Jesosy satria io fanahinao masina io miaidy anay, guide anay, consolateur anay, avocat anay. Raha tsy misy an'io fanahinao masina io Jesosy ao anatinay dia vide ny koronay, tsisy valeur, tsisy maha-olombelona anay aty ambony tany. Misaotra Jesosy io, misaotra fa tu es fidèle à ta parole satria efa nisy promesy nomenao anay zanak'olombelona. Satria nilaza mihitsy ianao Jesosy hoe mahatsara anareo ny alako afako andefa ny mpananatra. Eto aminay mpananatra Jesosy, tsy vitany eto aminay fa ato anatinay, anatin'ny koronay. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Saint-Esprit. Influence tout l'autre être Saint-Esprit. Miazira amin'ny koronay rehetrarehetra anao fanahy masina. Miazira amin'ny sofinay anao fanahy masina. Mba andrenesanay ny feonao. Miazira amin'ny masonay anao fanahy masina. Miazira amin'ny vavanay. Miazira amin'ny tananay. Miazira amin'ny tongotray. Miazira amin'ny fonay. Miazira amin'ny pensénay. Amin'ny amanay. Merci Saint-Esprit. Merci. Ny fiainanay tsirairay avy dia miankina aminao. Anokatra amin'ny maso-tananay ianao amin'ity androany ity. Ary izay teny rehetrarehetra mivoaka eto
dia tsisy hiverina aminao Jesosy fa tena hisy impact aminay tsirairay avy izay manatrika eto izay mihaino amin'ny radio tsisy alamaina ary tena hiporte fruit mihitsy zany misaotra Jesosy io gloire à toi au nom de Jésus fils de Dieu tout-puissant glorieux amen 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 Anombontsika fotoana dia ity dia psaume manome ny fanahy masina ana vao maraina ary aorianan'izany asa hisy partage koa dia ataoko aminareo tena nisy zavatra tsy takatry ny sainko mihitsy natao ny fanahy masina tamin'ny maraina za vao nifo et vraiment gloire à Dieu tena tonga amin'ilay teny anatiny 1 Corinthiens 2 misy zavatra tena tsy ary ny hitan'ny masonao mihitsy dia zany zavatra tsy ary hitako mihitsy fa tena gloire à Dieu fa ho partageko aminareo izy fanombontsika fotoana aloha dia amaky ny psaume 51 tsika bakeko amin'ny teny français satria baiboloko teny français je vais lire au nom de Jésus. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta beauté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifiez-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et que esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu tes sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne daignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis le mur de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu Tout-Puissant, glorieux. Amen, amen. Iny zany psaume nameny fanahy masina anay za vao mifoha maraina le teneniko aminareo mbola ho tantareko aminareo zavatra partageko fa anome voninahitra an'Andriamanitra aloha tsika amin'ity hira ity Andriamanitra izy ny Andriamanitra faratampony indrindra ary tena velona Jesosy velona Je me confesse, agenouillé, je trouve ta paix. Je n'existe que par toi. Tu es celui qui guide mes pas. Alléluia.
cœur, j'ai besoin de toi, mon défenseur, ma justice. Oh Dieu, je t'en besoin de toi. Alléluia, Jésus. Je sois de toi. Là où le mal S'étend, ta grâce surabonde. Elle me montre que tu es là. Dans ta présence, je trouve ma liberté. Je suis saint, Christ vit en moi. Dans ta présence, je trouve ma liberté. Je suis saint, Christ vit en moi. Seigneur, j'ai soif, j'ai besoin de toi. À chaque heure, j'ai besoin de toi, mon défenseur, ma justice. Oh Dieu, je t'en besoin de toi. Oh Jesus, tena manana soif anao zay rehetrarehetra anatin'ity assemblée-ty. Alléluia. quand vient la tentation vers moi. Je sens seul, tu me relèves. Jésus, mon espoir, mon abri. Quand je suis Seul, tu me relèves. Jésus, mon espoir, mon abri. Alléluia. Seigneur, j'ai soif, j'ai besoin de toi. À chaque heure, j'ai besoin de toi, mon défenseur, ma justice. Oh Dieu, je t'en besoin de toi. Mandefa anao zay rehetra Jesosy io. Mila anao zay Jesosy io. Raha tsy misy anao zay Jesosy dia vide, vide. Ary tena misaotra anao zay Jesosy fa tena manana anao zay tsirairay avy, c'est une grâce. Merci Jésus, merci. Gloire à toi, je t'exalte et tu mérites d'exalter. Misaotra Jesosy io. Ianao l'Andriamanitra fara-tampondrindra, tu es le Dieu suprême par-dessus de tout. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Mbola nome voninahitra an'Andriamanitra koa tsika amin'ny misira anankiray koa ho atao zany alohan'ny partage ataoko. Dia aveo hira anankiray farany amarana anazy. Sokafy tsara ny fontsika satria efa nisy teny nataon'i Jesosy anatin'ny Baiboly pour crier Abba Père. L'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que Dieu me forme de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Alléluia. Et bien avant le prébattement de mon cœur, bien avant que je ne veille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu pourrais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
je t'exalte. Exalte ny rehetrarehetra anatin'ny assemblée-ny anao Jesosy io. Jésus marcha sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant le ciel sur moi se soit ouvert. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mes péchés brisent ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, l'effroi et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Alléluia. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert, je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert, les yeux sont plongés dans tes bras. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Eny misaotra ny Jesosy tsika fa tena nomeny mihitsy tsika nomeny grâce icrie Abba Père. Merci Jésus, gloire à toi. Mbola hideran'Andriamanitra anome voninahitra an'Andriamanitra atsika amin'ny louange anankiray alohan'ny hanaovako partage. Si vous connaissez, vous Oh pouvez Seigneur chanter. Jésus, Je pense que vous tena connaissez. omeny voninahitra anao Jesosy io. Gloire à toi Jésus. Je vais lancer. Les ténèbres vont reculer devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. L'Éternel vont reculer devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je vois ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dit je suis fort, que l'aveugle dit je suis riche, que
Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Elles vont reculer devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Éternels vont reculer devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, l'aveugle dit je vois. Que Jésus a fait pour moi. Le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je vois. Ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Sotra Zifa, manatrika ito lang sa fotoana sa Jesus. Sotra Zifa na naso. Sotra pa na naso. Sotra direktiva sa inyo ano. Toi, Seigneur Jésus, merci Jésus. Merci ta présence dans ces lieux, Seigneur Jésus. Merci ta présence dans ces lieux, Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci ta présence
dans ces lieux. Oh Saint-Esprit, rallume de nouveau le feu de Saint-Esprit. On arrête la petite salle, la petite panne, Moslo. Oh Sakaraba, Makarala, Kamakaraba, Makaraba, Kalakama, Kazama, Komakaraba, Makarama, Kamara, Lekeko, Makaraba, Makaraba. Alléluia, Jésus. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci. Merci pour ta présence dans cette salle. Слушайте, стися на мене зайвоки. Стака дірнити. Іван, реча, вот Jesús. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Glória a Deus, Jesus. Exalte, reča, Lord Jesus. E noli andre mantra nai velona. Na tsita maso nai. Anatin'ity hevitra ty izy, Lord Jesus. Dia eto anao amin'izao fotoana zao. Misoritra Jesus. Misoritra ihany koa fanay maso. Alléluia. 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 Mipetraka maso mipetraka daholo rehetra. Voalohany indrindra aloha dia misaotra an' Jesosy satria na tsy hitany masontsika aza dia tena henoko mihitsy ny présence de Jésus dans cette salle. Henoko ny présence de Saint-Esprit. Za moa seka hipartage zavatra aminareo fa niteny mihitsy fanahy masina. Seka io zavatra qui s'est passé ce matin que je vais partager, mais Saint-Esprit m'a donné directive. Il a une autre chose que je vais partager avant ça. Zavatra hipartageko aminareo zany encourager ho andretrarehetra dia voalohany indrindra aloha velona Jesosy. Tena hita mihitsy hoe ty année 2017 ty dia tena année de grâce. Tena année ataon'i Jesosy miavaka mihitsy zany ahatonga saina ny olombelona rehetra ambony tany. Ohatran'ny hoe tena hitanao mihitsy le fitiavany, mbola hitanao le amoron'i Jesosy ho an'ny olombelona rehetra ambony tany. Ohatran'ny hoe miala nenina zany izy mba hitodi-doha daholo ny olona rehetra ambony tany. Dia partageko aminareo izy ity satria nomeny fanahy masina hiencourager ny rehetrarehetra. Afaka tsy hoe ho antsika amin'ny assemblée rery ihany. Misy olona ndraindray mihaino amin'ny radio, mety olona mbola tsy anatin'ny assembléntsika dia miencourager ny olona ary afaka hoentinareo koa amin'ny tany izay misy anareo na any am-piasana zany afaka partagena koa zany. Voalohany indrindra aloha hiencourageko anareo satria expérience hitako le izy. Mais moi aloha je dis gloire à Dieu satria ni agrandi mihitsy ny vie de prière-ko. Tena gloire à Dieu ary hitako hoe ny soif inexplicable jour et nuit. Tena tsoroko aminareo fa tena témoignage aminareo mihitsy aloha za fa je connecte avec Dieu Saint-Esprit 24 sur 24. Gloire à Dieu. Zavatra taloha tamin'ny tena tsoroko aminareo taloha za il a des fois oui eny an-dalana dia rehefa miasa dia c'est le jour de pause, mais là c'est au tracas, c'est-à-dire tsisy temps traîneko mihitsy zany.
na dia na misy zavatra ataoko azy anatin'ny trano ao ataoko le zavatra fa le esprito miconnecta foana. Gloire à Dieu. Zavatra tsy nataoko zany taloha. Dia any am-piasana koa ataoko témoignage aminareo mba encourager nareo mba hoe mba nao tahaka anahy koa zany nareo satria fanahy masina ny teny tamiko mihitsy fanahy masina. Any am-piasana na dia za miala an-trano mandeha miasa tsy tapaka ny connexion jusqu'à za tonga any am-piasana. Dia rehefa manomboka miasa moa za dia hitanao foana ho an'ny rehetrarehetra tsy maintsy mivavaka anao, tsy maintsy apetraka anao am-pelantanan'Andriamanitra. Dia rehefa miasa satria monko ny anahy monko c'est les soins, dia ohatra hoe mandeha miasa chaque chambre en patient dia misy connexion foana. Indraindray aza je prier en langue ohatra misy zavatra mipoussé anahy. Dia misy zavatra partageko aminareo koa ty zavatra tsisy taminahy ty taloha, mais tellement beaucoup de communication avec le Saint-Esprit. Dia lasa nomeny Saint-Esprit, lasa misy ohatrany signe omeny Saint-Esprit anahy. Misy fotoana ampiasanao tonga dia brûlé inexplicable any anatiko rehetrarehetra. May tena tsy voazavako aminareo hoe inexplicable, tena brûle, tena may izy may tsy ohatran'le may ohatran'ny an'olona may c'est insupportable, mais tena vraiment c'est brûlé, tena atao hoe brûlé divine. Voilà, zay ngamba nitenenako anazy aminareo. Dia may dia misy pensée mihitsy latsaka amin'ny tombé. Prie en langue. Tonga dia miréagira tout de suite. Dia merci Saint-Esprit. Dia tout de suite ça tourne ma langue et j'ai prié. Après tout le temps misy fotoana ndraindraika satria misy fotoana ndraindray mivavaka tsy tapaka foana connexion fa misy il a eu une moment tena vraiment le Saint-Esprit vraiment m'a donné des signes tena brûlé mihitsy may izy teneniko aminareo zany tena je peux pas t'expliquer zavatra tsisy taminahy mihitsy zany. Dia naveo les pensées miteny hoe prière dia iny za manao prière. Mais gloire à Dieu. C'est pour cela hitako hoe mi-encourager anareo za hoe marina fa il a des fois hitako hoe le asa ty reraka tena tsoroko aminareo za fa le asako a physiquement, psychologiquement, mais gloire à Dieu, mais tsisy impacta amin'ny vie de prière ko. Zay le teneniko aminareo hoe velona Jesosy, velona Jesosy. Misy fotoana ndraindray tsoroko aminareo a reraka, misy fotoana be asa be mihitsy hitanao hoe reraka. Dia na dia eny an-dalana aza tsy tapahako foana connexion, hitanao hoe tena eo aminao foana Andriamanitra, eo aminao foana le Saint-Esprit. Dia rehefa tonga an-trano dia tena teneniko aminareo reraka zany raha misy arerana 90 degrés, moi c'est plus que 90 degrés, nefa le izy transformer Jesosy autre chose. Dia misy fotoana tena tsoroko aminareo ampaherenareo monko le izy satria maro ndraindray hitako excuse ny betsaka ny excuse nulle na kristiana za hoe je suis fatigué. Donc misy fotoana ndraindray tratrana hitanao foana le satana fatigué dia tsy afaka mivavaka, tsy afaka voilà. Ndraindray mety hoe manao mivavaka dia vite fait, atao vite fait satria reraka loatra dia te atory. Fa i-encourager anareo fa tena amin'le fotoanany za reraka tena reraka be iny satria za hitako tsy fohiko le endroit secret, tsy fohiko. Dia niteny mihitsy tamin'i Jesosy indray mandeha zay, Jesosy reraka tena be asa be tampiasana, tena reraka Jesosy tena za nefa tena manana soif mbola tsy azoazoko raha tsy mandeha amin'ny endroit secret. Mais Jesosy ameo hery a tena tafioera Jesosy oa. Dia eny amihodikodina sady ataoko ihany zavatra ataoko fa misy pensée anankiray miteny hoe non, faire le prière vite fait, aller au lit. Dia misy pensée misy raika ndraika miteny hoe non,
misy pensaiko ndraiky ny teny non, demande à Jésus, connecte à Saint-Esprit. Dia riseo dia nisy fotoana tena miréagir arrière toi Satan. Non, Jesosy afaka manome hery vaovao anahy andehanako amin'ny endroit secret, andehanako amin'ny endroit secret. Fa za tsy anaiky an'izay pensée-nao zay, ça ne vient pas de Dieu. Satria il est écrit Jesosy aza avy miteny mihitsy mivavaha mandrakariva ka tsy reraka. Dia lasa dia mitoeriko le izy, raha vao mitoeriko le eny, lasa am'izay za nandeha iteretinareo nandeha tamin'ny endroit secret. Rehefa hiditra amin'ny endroit secret za tena niteny mihitsy hoe Jesosy tsy tahaka midirako ty ny voako eto, fa tena tsoroko aminareo. Dès que j'ai nandeha tamin'ny endroit secret, rehefa nivavaka nanao louange et tout ça, même pas 10 minutes, mon état a changé. Lasa nefa nieritreritra za niditra tamin'ny endroit secret, Jesosy na dia manao louange telo dia manao prière dia efa tena hoe je te remercie beaucoup. Satria raha hitako teo tsy navita louange, au contraire za lasa dépasse louange, isana louange nieritreretiko. Tena zay ny encourageko anareo hoe velona Jesosy. Zavatra encourageko anareo satria fanahy masina ny teny hoe tena aza tapana connexion, aza tapana connexion Saint-Esprit. Zany hoe naiza tany misy antsika, na ao an-trano na ina, na dia ny ao an-trano zany antsika, na dia hoe misy zavatra ataontsika an-trano ao dia les pensées zany préparé, ohatrany hoe amboary foana les pensées, connecte amin'ny Saint-Esprit, connecte à Dieu, mba alefatsy zany mi-incliner amin'ny parole de Dieu. Misy le verset le efa nijerenao sasany reny, ohatrany anahy aloha tena tsoroko aminareo dia nenahy ohatran'izany koa, ohatrany hoe tanao raha vao tady varivariana ny pensée, tady andehandeha an-tany hafa, ohatrany tady hitanao le satana te androsondrosoka zavatra hafa, tonga dia toka arrière toi Satan. Tonga dia j'ai inclinéko vers Jésus mes pensées, dia sitositomiko daholo le verset reny. Dia lasa am'izay connexion comme Saint-Esprit. Dia misy fotoana zany na dia ampanasana lasety, je priais en langue, éviteko le espritko satria satana tsy tery lalana. Zay zany tena encourageko anareo satria hoe naiza zany hoe connect atao zany le connexion 24/24 fa hitanareo fa tena isy zavatra isokatra mihitsy amin'ny fiainanareo ary tena hitanareo fa isokatra mihitsy le soif, tena isokatra mihitsy le soif. Atao foana le connexion. Zay zany zavatra partageko anareo dia mi-encourager anareo mihitsy dia gloire à Dieu fa velona Jesosy, velona. Misy raika koa ty c'est qu'à dire que le Saint-Esprit aussi me dit ça, partageko aminareo koa ty, me fanahy masina ny teny fanahy masina hoe rehefa miconnecte rehefa mivavaka izy dia ohatrany hoe atolory ny fanahy masina daholo zany ny membranareo rehetrarehetra. Atao atolory ohatrany hoe manao exemple aminareo zao za, c'est comme que je fais, Saint-Esprit agit sur mes oreilles pour entendre ta voix. Ataonareo zany tous les membres afana, c'est-à-dire hoe tia mifanahy masina zany ny membranareo rehetrarehetra, dia izy zany miagirany membre rehetrarehetra, c'est-à-dire izy zany anome directive anokatra ny raha rehetrarehetra satria vatatenantsika sina tsinitsiny rien, tsinitsinina mihitsy, tsisy valeur mihitsy ny vatantsika raha tsisy Saint-Esprit. Et gloire à Dieu. Amen. Ty partage bon farany amarahako anazy miaraka amin'ilay hira anankiray rehefa avy eo misy partage ty partageko aminareo. Omaly monko za rehefa
nyravan'ny asa dia napetrako tam-pelantanan'i Jesosy ty école ty androany réunion de prière antsika ty dia nangataka tamin'i Jesosy koa zany zaho hanome directive ho antsika rehetrarehetra zany e, mivavaka ho antsika rehetrarehetra koa satria ilaina koa le fiomanana. Dia avy moa zany natory rehefa nifohana araina am'izay zaho, je me réveille à peu près 8h17 comme ça je pense. Raha vao sokafiko masoko na za tena je sais pas comment tsy voateniko aminareo fa raha vao sokafako masoko dia partageko aminareo moa izy dia mba nangataka confirmation tamin'ny Saint-Esprit aloha zany. C'est pour cela izy partageko aminareo koa zany zay mba manana fomba hitenenako anazy mba manampy anahy koa zany satria fa c'est que tsy partageko le izy fa tena le penseko zany tombé foana ohatra ny hitako mihitsy le fanemasina miteny hoe partager le izy rehefa nisokatra zany masoko tsy vo expliqueko aminareo aloha le zavatra hitako fa misy zavatra il a des choses qui est tombé ça part comment dire ça part comme ça sur mes yeux et l'autre vient mais tsoroko aminareo fa za tena nisy pe même na zaza tsy nateny tsony le zavatra hitako zany sarotra aminahy expliquer aminareo fa c'est comme de ataoko hoe je peux pas expliquer fa aveo mbola tohizako aminareo le tohiny za zany efa tsy nateny tsony tamin'ny fandriana e satria fa za tsy zavatra hitako na rassurena misy pebe a dia zavatra tonga dia tafiteny fotsiny mivavako hoe gloire à Dieu de Saint-Esprit mila confirmation qu'est-ce que ça veut dire avy eo am'izay tafiteneny iny a dia iny koa beaucoup des ailes il a grand aile et mivoaka am'izay c'est comme un colombe avec un grand aile beaucoup manidina anatina c'est comme un nuée c'est comme un nuée tsy nateny mihitsy tamin'ny fandriana dia sokafiko fotsiny masoko fa hitanao hoe tsisy tahotra misy pebe mihitsy any dia il a des choses qui ça m'a pousse pour dire gloire à Dieu dia aveo zany tena hoe fanahy masino mes confirmations dia lasa nitsangana dia nandeha tamin'ny endroit secret dia mbola hitako koa io c'est comme un colombe avec des ailes beaucoup satria eo amin'ny endroit secret de devant mihitsy miaraka amina nuage c'est comme un nuage c'est comme un nuée dia eo amin'ny endroit secret mandoa eo tsy nanomboka prière koa satria rehefa mifoara sina manao prière tsy navoatomboka amin'ny prière koa fa teo fotsiny any mijery an'le aminy dia avy moa le izy disparaisse dia rehefa disparaisse le izy dia miteny fotsiny aho fanahy masino aza avy eo aminahy fa ome confirmation aza avy eo aminahy fa je ne comprends pas dia avy moa zany nandeha le prière dia rehefa eny an-dalana za eny an-dalana azy dia mitombe foana le penseko hoe satria za mbola tsy navelako foana Saint-Esprit hoe confirmer aminahy io zavatra io c'est parce que c'est la première fois j'ai jamais vu de ces choses et après les pensées tombe aminahy hoe partager anatin'ny assemblée c'est pour cela le izy partageko aminareo dia gloire à Dieu voilà alléluia so dia mba misy manana olazaina angambana amin'izay le zavatra hitako tamin'ny maraina zay
omeko fitenena zay manana ola zay Atatidinareo tsara rehefa misy zavatra ohatrany reny amin'ny manaraka zao tatoritotra an'izany le izy ka ataovy sara tsy mekizy kely reny manaova sara misy fampianarana nampianaran'ny profety Isaia dia mandeha zay hoe rehefa misy son zao izy dia mataovy sara le izy ataovy sara afana mandrasa tsara an'le izy indray tsy haitsika manazavan'le izy fa mandalo le izy dia ataovy sara fa mialalan'le sara iny zany mafana hoe ina ny hevitry le izy am'zay rehefa avy eo ao anaty baiboly rehefa nisy sonza nandalo tam'izay dia nisy teny fahatarana sara avao no nafatarana anazy hoe ina ny tena ambara anatin'le izy dia rehefa misy koa manaraka mpahazotra am'izay dia atao andrama ataoko sarisary le izy dia ho azonao ina ny hevitry zay avy eo am'izay na ianao ihany ary mangataka ny fany masina mety ho azonao hoe ina ny dika rehefa avy eo am'izay manampy an'le teneny manampy an'le teneny tonton Rija misy zavatra mihitsy mipose anahy dia efa nisoratako efa nataoko misy ilay sary anatin'ny cahier marana anao fotoana zany misy hira anankiray zany atao dia hifarana ny fotoana ataontsika ty hira ty satria Jesosy rery any ny alifahantsika sy omegantsika
t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia. Merci Jésus, merci, merci. Soutenu c'est Jésus. Soutenu Jérémie. Natitian sempre Jésus. O meu fo iray saina, iray fanahy izay rehetrarehetra Jesosy anatin'ity assemblée ity. Au nom de Jésus, Fils de Dieu Tout-Puissant, glorieux. Amen, amen, amen. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Misaotra antsika rehetra tapitra izay ny anjarako.